LG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Miaratsy ny endriky Madagasikara io mason'izao tontolo izao noho ny tandrevaka sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra sy roapom-bazy ankehitriny. Ioatra anisan'ny mponina miaina amin'ny tontolo ambanivohitra anisan'ireo olona onona ny tanan-dehibe ny taona enina amby telopolo amby 2000 raha ny zava-misy ankehitriny izay hanamafy ny fahasahiranana raha tsy misy paikady mazava hiatrehana izay. Mpandraharaha madinika manodidina ny zato no mbola tsy nahavoarain'ny volany ka mitaka izany amin'ny fanjakana. Izy ireo izay namatsy ny sehatr'asa-mpanjakana sy ministerany taona 2022-2023 saingy tsy mbola voalovolatra amin'izao volana aprily 2022 izao. Vaky ny coffre-fort vata fitahirizana midiny orinasa Jiramantsiranana ka mahery ny 520 tapitrisa ariary ny volana anjavana. Trano jovaky ary misy mpiambina ka mampametraka yaho ny maro ny zava-misy. Anivelany androany no nanao ny fianianany ny filohan'ny firenena Senegalais vaovao izay andimby any Macky Sall amin'ny fitantanana ny firenena ho an'ny 5 taona manaraka indray. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tombo-klasia tombo-vavy no hitsitiany indray ny tokantranonao amin'ny ality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao. Atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany etỳ am-panombohana dia lanatsiny ny fahatarana no lafiny ara-teknika. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Miaratsy ny endriky Madagasikara eo mason'izao tontolo izao noho ny tandrevaka sy ny tsy fanarahan-dalàna izay ataon'ny mpitondra sy roapom-bazy amin'izao fotoana izao. Tsy misy politika mazava ary tsy misy fijerena sy fitodihana manokana amin'ny lafiny sosiala ny mponina ihany koa. Ka eto Andriatsilavo. Tapitsiny ny paka sy ny fety ary ny fitsangatsanganana isan-karazany ary efa nanomboka niatrika sahady ny fiainana andavanandro indray ny mponina nanomboka tamin'ity androany ity. Ny afaka ny fanomanana sy ny fandraisana ny paka teto amintsika. Ohatra amin'izany ny teo anivon'ny tontolo politika satria andro alakamisy masina izao no nandray fanapahan-kevitra tsy araka ny lalàna ny ACC nanome rariny ny antokon'ny fitondrana sy ny ekipa volomboasary ka nanaisitra teo amin'ny toerany mahasolombavambahoaka any Christine Razanamaso izay filohan'ny andrim-panjakana, filohan'ny fahefanam-panao lalàna, filohan'ny antenimieram-pirenena. Nandritra io ihany koa no nanisorana ny filohan'ny andrim-panjakana iray hafa, filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha, Hermanana Razafimahefa. Angina ve iny raharaha iny sa izy toyny? Na eo aza ny filazana fa didy tsy azo ivalozana ny didy navoaka ny ACC. Anao ahoana zany eo imason'izao tontolo izao sy ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara? Ratsy ilaza afa-tsy ny AGOA izay mametraka ny fepetra voalohany sady fototra ny fampiarana ny fanjakana tan-dalàna sy ny fahalalahana politika. Takin'ny AGOA ihany koa ny fisian'ny politika mazava ho fampianana ny fahantrana, hiadiana amin'ny kolikoly ary ny fiarovana ny zo maha-olona. Misy eto amintsika avokoa ve raha ireo zava-misy ireo no jerena? Ankilan'izay, nanomboka ny 20 Martsa lasa teo ny fandrotsahana ny antota-taratasy ho an'izay latsaka ho fidiana, ho solomavambahoaka ary katona ny faha-enina ny volana Aprila ho avy izao. Niazakazahana izay tsy izy ny toetra raha satria any amin'ny 9 ny volana May hatrany amin'ny 20 ny volana May vao hirosona ny fampielezan-kevitra. Tsy resahana intsony ny caution izay tsy maintsy alohan'ny ireo maniry ho kandida izay nampiakarin'ny mpitondra fanjakana ho avo 4 eny. Kajy politika tsy hametraka filaminana sy tany tan-dalàna avokoa ireo raha ny zava-misy satria miharihary fa ahilika izay manan-kevitra ka tsy manam-bola na izay tsy miaraka amin'ny lokon'ny mpitondra. Sarotra ihany koa ny ino fa tsy hisy ny fitongolanana amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana
ary indrindra ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny vokatra raha ireny ny raha nahita ireny ny fomba fiasan'ny ao am-bohida. Fa ankoatra ny tanitandalana, takiny ny mpiara-mimbonany toka ihany koa ny fanajana ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly. Fanajana ny zon'olombelona ary fanaovana laharam-pahamehana ny vahoaka ve? Raha toka 2 na 3 andro taorian'ny fiakaran'ny rano, vao nisy iraka avy amin'ny mpitondra fanjakana, nijery ireo traboiny na tany fotony. Ohatra tsara alaina tahaka amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ve? Ny fahitana fa talin'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha, mbeloko ary mamita sazy any Londres noho ny kolikoly avolenta. Fanampin'ireo izay trangana amenatra sy nanakoako eran'izao tontolo zao ihany koa, ilay fiarahabana feno fiantanam-po nataony Andry Rajoelina ny filoha Senegalais teo aloha, ka nilazany fa leadership. Kanefa ny aran'izao tontolo zao nahita ihany koa ny zava-nisy tao Senegal talohan'ny ny fifidianana ao filoham-pirenena farany teo iny. Entina milaza ireo rehetra ireo fa ia mafana hatrany ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena, indrindra amin'izao firosoana makany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Ia ratsy ary atahorana eo mason'izao tontolo zao hatrany Madagasikara noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fananana politika mazava. Ny vahoaka nefa no mizaka ny tseran'ny ainy vokatra izany. Ny vahoaka madinika no miaritra ny voatabia na tongolo amin'ny 200 ariary ny singany iray. Ny vahoaka madinika no miaritra kafe tsy misy siramamy noho ny alafosany ny siramamy, na mahandro anana tsy misy menaka, ary aoriana kely ao ho lafo vidy ihany koa ny sira. Fa isan'ny singa iray mahatonga ny fahantrany eto Madagasikara ny tsy fahafehezany fitondram-panjakana ny fihazakazahan'ny olona mifindra tanan-dehibe araka ny avalany fanadihadiana izay nataon'ny banky iraisam-pirenena. Ioatra ny isan'ny mponina miaina amin'ny tontolo ambanivohitra ny isan'ireo olona onona ny tanan-dehibe amin'ny taona 930 raha izao zava-misy izao izay hanamafy ny fahasahiranana raha tsy misy paikaty mazava hiatrehana izay. Onona saina. Tsy manana politika hiatrehana ny fifindramonina an-tanan-dehibe ny fanjakana malagasy, tsy misy ihany koa ny drafitra hitazomana ny olona any amin'ny tontolo ambanivohitra, isan'ny mahatonga ny fahantrana lalina eto Madagasikara, araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ity taona 2024 ity tanatin'ilay revue de l'urbanisation à Madagasikara. Isan'ireo firenena manana tahambony eo amin'ny hafainganam-pandeha raha ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe amin'ireo firenena aty amin'ny Afrique subsaharienne ny Madagasikara, izay mahatratra 4,400 ny antsika, raha toka 400 ny andro firenekafa. Raha ny atotanisa farany ny taona 2022, 7,7 tapitrisa ny isan'ny mponina miaina an-tanan-dehibe eto Madagasikara. Fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe izay miteraka fahatiantoka ho an'ny toe-karena, miaina ny isan'ny olona miasana amin'ny tontolo ambanivohitra izay tokony amokatra. Etsy ankilany, ny asa miforona amin'ireo tanan-dehibe tsy mifanaraka amin'izay isan'ny mponina izay. Vokany, 1,900 ny malagasy miaina anatin'ny fahantrana lalina ho an'ny taona 2022, ary miamafatrany izany taty aoriana. Nisy ny drafi-panajariana an-tanan-dehibe ho an'Antananarivo, saingy tsy araky ny fanarahana ny zava-misy ho ireo tompon'andraikitry ny komunina. Tsy manana fahefana ny komunina fa ny ministera no mandidy na manitsaka izay drafi-panajariana izay azy mahatonga izao fikorotanana izao. Raha tena matanjaka le komunina amin'ny fahefany ary tena hoe matanjaka afaka miady amin'ny sehatra ara-pitsarana, dia moramora kokoa ny makany amin'ny tena hoe plan d'urbanisme efa voajary, zany hoe misy ny plan d'urbanisme directoire, misy ny plan d'urbanisme détaillé. Tsy omeny, satria rehefa tsy omena moa dia tsy manana an'le fahefana le commune, dia raha misy trano zao ohatra anankiray hoe miorina ka tsy nanaraka an'le plan d'urbanisme izy, ka mbola afaka mifampisisika ihany aloha le fiara, na mbola afaka mandeha ihany aloha le olombelona, dia ohatrany tonga amin'le hoe aty amin'ny firenen'ny moramoritsika hoe alao aloha eo e. Misy olona mieritreritra fa reny trano rehetra miorina reny dia nahazoana lalana amin'ny commune, tsy tompoko, tsy izy rehetra ny nahazoana lalana, na trano mijoalajoala ary izy mety tsy naka lalana. Le drafi-panajariana ny tany zany voapiatra amin'ny ampahany kely. Miresaka fanotofana tany tsika, zay zao nahazo lalana. Misy tanàna zao tsy nahazo lalana fa mandeha amina sarety hoety tanàna dia tsy samanakana fa mandeha ihany ny mandeha. No dia saina mijanona kely adiny roa eo dia avy eo lasa ihany dia atao amina gonitsement dia lasa mifampijerijery fotsiny sisa ny farana. Vahaolana politika. Raha misy finiavana politika ka mahatoky
ny be ny tanàna dia ny be ny tanàna sy ny ekipa no renforcena fa tsy hoe makany amin'ny ministera dia ny any amin'ny ministera mamoaka didy. Telo tapitrisa nisan'ny mponina eto Antananarivo, izany hoe avo efatreno oarina amin'ny mponina ao Tomasina izay tanàn-dehibe faharoa be mponina indrindra eto Madagasikara. Manodidina ny enina hatramin'ny iray hetsy isan'ny taona ny mpifindramona vaovao tonga eto Antananarivo renivohitra. Isan'ireo komunina manodidina ny Antananarivo renivohitra manomboka miatery sy nahitana fiazakazahana fanorenana trano ihany koa ny ao amin'ny komunina Alasora izay isan'ireo komunina akaiky ny tanàn-dehibe. Manodidina ny 5,000 isa ireo fanorenana nahazo fahazahoan-dalana tao anatin'ny 10 taona ary ambonin'izay ireo fanorenana tsy ara-dalàna indrindra manamorona ny bypass. Raha amin'ny resaka bypass fotsiny zao tsika amin'ny resaka hoe fanajariana ny tany amin'iny dia misy ny fanajariana manokana na ny hoe plan d'urbanisme détaillé amin'iny bypass iny any anaty tany ny bypass rehetrarehetra any izay azo totofana moa zany mazava ho azy tokony isy ny lalana miditra zany hoe afaka ifamezivezen'ny mponina izay nataon'ny fanjakana efa tamin'ny taona 17 saingy tsy voafely izy noho ny tena fitombon'le mponina marobe loatra dia eo ihany koa moa zany mazava ho azy ny firekireken'ny fanjakana amin'ny fampiarana ny io le plan d'urbanisme de détail io satria ohatra hoe zao hoe efa ela tamin'ny andro taona 20 raika amin'ny 20 zao no nisy farany ny fanomezany ny eo anivon'ny commune sy ny eo anivon'ny apipa ny permis amin'ny resaka fanotofana kanefa tahoarinan'izay dia noraran'ny fanjakana ny fanotofana nefa lasa nirongatra be. Ilaina ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana ary arahana azy izany eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fa tsy anarana fotsiny tahaka ny mitranga ankehitriny. Androany raha 520 isanjato ny malagasy mena amin'ny tontolo ambanivohitra raha izao fiazakazaka ny mponina ny tanàn-dehibe izao araka ny vinany banky iraisam-pirenena eotra nisan'ny mponina miaina amin'ny tontolo ambanivohitra nisan'ny olona onona ny tanàn-dehibe amin'ny taona 970. Fifindramonina ny tanàn-dehibe zay mila hijerena vahaolana aingana raha izay fanadiadian'izay fa ina ho ratsinao teo anatrehany agoay Madagasikara raha ny zava-misy ara-politika sy ara-toekarena eto amintsika ankehitriny. Isan'izany ohatra ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona nanaisitra filohana lehibe na andrim-panjakana miisa 2 eto amin'ny firenena ny agoa izay fampiarana ny fanjakana tandalana sy ny fahalalahana ara-politika. Nandalo teto Madagasikara ny délégation avy amin'ny voameran'ny fampitaovana sy ny oentimanana eo amin'ny kongresy Amerikanina tarihan'ny filohany Johnson Smith nanao tombana ny vokatry ny fampiarana ny lalàna fanamorana ny fanondranana intana makany États-Unis na ny AGOA. I Madagasikara izay tavaverina ho isan'ireo mpisitraka izany ny taona 2024 raha tokany esorina tsy ho ao anatiny ny taona 2024 taorin'ny ireny krizy 2024 ireny. Ahina ho ratsy ny naoty ka isy indray ny faniliana ny Madagasikara ankehitriny noho ny olana ara-politika sy ara-toekarena lalovan'ny firenena amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny fanapahan-kevitra noraisy ny ACC nanaisitra ireo filohany na andrim-panjakana roa lehibe ny AGOA izay isany mitaky ny fampiarana ny fanjakana tandalana sy ny fahalalahana politika ary ny politika fampianana ny fahantrana hiadina amin'ny kolikoly sy ny fiarovana ny zoma olona. Ankoatr'ireo mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny fahafahana Madagasikara mampitombo ny vokatra eto an-toerana. Ahoana ny fahafahantsika mampitombo ny vokatra eto amintsika? Misy ve ny fepetra izay omen'ny fanjakana na fanampiana omen'ny fanjakana ho an'ireo sehatra tsy miakana izay voafaritra manokana ao anatin'izany mba azo mampitombo ny vokatra tokoa mba azotsika mameno ny zay fangatahana tadiaviny zareo. PDB mihitsy ny commande izy ny any amin'ny entreprise France any PDB mihitsy ny commande enjehana amin'izao fotoana izao ary ireo mpiasa efa ampiakina asa dia manendrika fotoana PDB mihitsy mampitombo fotoana iasana. Raha ohatra zany ka tanteraka tokoa izay fampitomboana ny vokatra vokarina tokony vokarina izay tokony isy ny fitombon'ny mpiasa ao raisiny dia voavaliko nge ny olana mipetraka amin'ny fanjakana ilay hoe fanomezana asa ny olona fa mila fampifanana zay le capital humain information tsy maintsy omena. Ratsy hevina lalàna nivoaka ny taona 2000
ahafan'ireo firenena mahafen'ny fepetra ty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika manondrana vokatra mihoatra ny 700,000 tsy misy haba makany amin'ny tsena Amerikanina ny AGOA. Ahatratrarana ireo fepetra enjana azona misitraka ny AGOA, mila mametraka na manao ezaka mitoy ampiroboroboana ny toe-karena mifototra amin'ny tsena, ny fampiarana ny fanjakana tandalana sy ny fahalalana politika ary mizo misitraka ny dingana ara-dalàna iraisan'ny rehetra ireo firenena liana amin'ny AGOA. Ankoatr'izay, takina amin'ireo firenena misitraka ny AGOA ny fanafoana ny ireo sakana arabarotra sy amin'ny fampiasam-bola ny États-Unis sy ny fametrahany politika fampianana ny fahantrana iadina amin'ny kolikoly ary ny fiarovana ny zoma olona. Maro ny andraikitry ny fanjakana anatin'izany, saingy tokony omena sehatra ihany koa ireo sehatra tsy miankina. Ohatra zao fanajana ny demokrasia, fanalalahana arabarotra sy ny sisa ohatran'izany, zany hoe fanatsarana ny climat des affaires ausistika. Izay no andraikitry ny fanjakana dia izay no kesahana. Fa ny akoatran'izay amin'ny hoe tolotra sy tinady misy sehatra tsy miankina no mahay an'izany be lavitra mihitsy ary afaka miako ny tombotsoany amin'izany satria izy no matiantoka ao anatiny. Raha ohatra ka tsy mahay manao an'izay fanarahana zay dia mba eo zany dia tokony isy fiaraha-miasa ny tsy miankina tsy fanjakana io le 3P izay trandradradraina foana. Tamin'ny fionana ny délégation teto iny zao dia ny fitondram-panjakana ihany no hitantsika hoe nionany fa satria fanjakana amerikanina moa ny resaka fa rehefa hiditra amin'ny atsipiriany dia tokony isy fanarahana fanafaratsiny fifampiresahana amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa hoe malalaka afaka manao manondrana izay entana tianareo vokarina marina ve nareo. Ny volana septambra ho avy izao no tapitra ny fifanarahana ao anatin'ny AGOA ka mila havaozina indray izany. Araky ny tarehimarika avy amin'ny gouvernemanta Amerikanina, mihoatra ny 427 tapitrisa dolara Amerikanina, ny fifanakalozana arabaritra teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara ny taona 324. Ao anatin'izany ny fanafarana sy ny fanondranana. Ny 229 tapitrisa dolara amin'io dia vokatra naondrany ny Madagasikara makany États-Unis ary ny 220 tapitrisa dolara dia vokatra avy any États-Unis naondrana nakaty Madagasikara. Efa taona taoriany fampanantenana nataon'ny Rajoelina ireo mponina ao Atsimonosy. Tsy mbola vita ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo amin'izao fotoana izao. Fa nitofan'ireo lavaka no misy ireo mpampiasa lalana nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Lalam-pirenena fahatelo izay mampiteny ny mona tanteraka amin'izao fotoana izao. Noho izany ny ratsy hatrany raha ny fitarainana voaray. Daniela Minoartso. Tsy maintsy vita sy atomboka ny fiandohan'ny taona 2022 hoy Rajoelina ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo raha tsy izany tsy hanao politika intsony ny tenany. Raha ny kabary nataon'ity farany tamin'ny fahitalavim-pirenena niainga tany Atsimonosy ny 4 Oktobra 2022. Efa tona teoriana nijanona ho fampanantenana pokaty izany hoy ireo mpampiasa lalana. Raha tsy laza afa-tsy ny lalana amin'ny refy 10 kilometatra voalaza fa avadika goudron ao an-tampon-tanàna ny Betroka izay tsy mbola nisy fanamboarana hatramin'ny androany. Vao maika miharatsy hatrany ireo mpampiasa lalana ny lalam-pirenena fahatelo izay miainga iosy mifarana ny taolagnaro. Efa fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana manko ty rentrez ty izay mampitohy ny iosy sy district Betroka. Ka amin'izao fotoana izao zany mampiteny mona misy ny arasin'ny ty lalana ty amin'izao fotoana izao. Ka mba manainga zahay zany, mangataka zahay mba hitohizany zany fanamboarana ty lalana rentrez ty zany satria tsy visy ireo olona maty namoiny aina amin'ty lalana ty. Efa ho 7-valopolo zao ny olona namoiny aina teto amin'ty lalana ty. Eto amin'ty RN13 mampitohy ny iosy sy ny district Betroka ty. Raha ny fotoana lany amin'ty lalana mampitohy ny iosy district Betroka ty zany dia raha amin'izao fotoanany maitany dia andro ray manizitra no maka an'ty lalana ty. Efa tonga kosa ny fahavaratra 3 andro matory an-dalana sy misakafo ny rano isy an-dalana. Hatramin'izao aloha dia mbola miaina amin'izany harasin'ny lalana izany ny mponina sy ny vahoaka sy ny mpandeha maro aty amin'ty faritra asimity. Io RN13 sy RN10 io no lalandra mampandroso ny faritra aty amin'ny faritra asimo. Io lalana anankiroa io no tena zava-dehibe. Araka izany
Fijaliana hoy hatrany ireo mpitatitra sy mpamily no iainan'izy ireo rehefa hiazo ny tapany atsimatsinanany nosininy. Ireto farany izay misedra fa tiantoka goavana na eo amin'ny lafiny fandaniana solika izany na eo amin'ny lafiny fampitehan'ny fiara. Fijaliana vao miakatra eo tapon'ny orombeno ziska hatrany dia efa ratsy lavadavaka be. Ny rano moa rehefa fahavaratra ilay miandro rano eo dia efa taraiky ny dianao. Tsy tonga ara-potoana antsony izany fa manatombony atanta eny an-dalana. Tsisy fanamboarana fa misy apahan-kely misy manamboamboatra kely amin'ny tompo-tanàna ireny ngambany. Tombo mihitsy ny gazoaly. Fa io zany ifampitsinjovana le izy satria samby tsy manana. Atao hoe samby voa daholo zany na ny chauffeur na ny voyageur. Satria mijaly le voyageur amin'le lalana tsy vita, le chauffeur koa mijaly satria amin'le tsy afaka hanao frais. Satria le olona fa haina roa amin'izao fotoana zao fa tsisy fiovany le fiainana fa vao maika mi raha ihany. Tombony fotoana lany, tombony gazoaly lany. Tombony dépense amin'ny mpandeha, le mpandeha tena mikaikaika matetika satria tsy arakaraky le any hoe misy tômôbila taraiky ao anaty lavaka zao dia eo tavelo tolotolo rehetrarehetra dia tombony dépense an'le mpandeha. En plus zay moa zany na manao entretien faran'izay zany ary ianao aty Antananarivo dia tsy maintsy misy ihany ny fahasimbana majinijinika eny an-dalana dia mitombo hatrany le fahatongavana. Jeivina lalana amin'ny revitelo amby 700 kilometatra miainga ho iosy hatrany Taolagnaro ny lalam-pirenena fa 310 fa tsy ny lalana avao Taolagnaro miazo an'Ambovombe Andro ihany akory. Ankoatra io RN13 io ihany koa potika raha vatanteraka ny ankamaroany ireo lalam-pirenena eto amintsika amin'izao fotoana vokatry ny tsy fisian'ny fanamboarana sy ny fikojakojana tao anatiny taona maro. Gaboraraka ihany koa ny fanaraha-maso ny vesatra ireo fiara vaventy ka vao maika mampitombo ny fahasimbana raha tsy laza afa-tsy ny RN2 ohatra. Dia izay ihany koa no hoentintsika misendo vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Ampahany akony fanamariana ny fetiny Paska sy ny alatsinain'ny Paska io ihany koa. Ny fahavakisany vata fitahirizana mihidiny jirama tany Antsiranana izay nahaverezana vola maro. Aza misaraka aminay ary rehefa avy eo. Paska sambatra miaraka mizara-kado ararodiny fianam-bidy amin'ny iFill Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao. Iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isary fena amin'ny fotoana rehetra. Aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Mamenina ny arabatra ny tomboky lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny taratsika izay nahatratra 720 ireo marary tonga nizaha fahasalamana tetsy amin'ny hôpitaly CHUGR nandritra ny 2 andro izany hoe Paska sy ny alatsinain'ny Paska. Ny tombo hoarina ny taondasy ireo notsaboana teny an-toerana isan'ny ambony hatrany ankilan'ny tanireo olona naratra vokatry ny atranga mpiarahamonina sy ny loza mpifamoivoizana fitianokolona. Ny tombo hoarina tamin'ny taondasa ireo marary no raisina an-tanàna teny anivon'ny hôpitaly CHUGR nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska ny farany herinandro lasa teo. Raha toka 7:50 am'zato ireo no raisina an-tanàna tamin'ny Paska 13 tafiakatra hatrany amin'ny 7:20 izany tamin'ity taona ity ho amin'ny alady sy ny alatsinain'ny Paska. Miisa 7:20 ireo niditra hôpitaly raha toka miisa 2 ireo maty avy any ivelany niditra tao amin'ny hôpitaly hatrany. Raha ny fitsinjarana ireo no raisina an-tanàna tao amin'ny sampana vonjena nandritra izay 2 andro izay. Miisa 10 ireo marary vokatry ny fisotroana alkôla be loatra, olona 3 nanao fikasana famonoan-tena ary olona 2 hafa no tratra ny fanampoizinana ara-tsakafo.
ankilany misy afolo ireo maratra vokatry ny loza eny anivon'ny fiarahamonina raha toka 7 izany tamin'ny taondasa 4 ireo nentina tao amin'ny CHUJRA vokatry ny loza ampifamoivozana raha toka 3 ireo tradoza tamin'ny taona 2023 andotanisa izay nahitana fiankarana avokoa oharina tamin'ny fetin'ny Paska 2023 ambony hatrany tamin'ireo maratra vokatry ny trangam-piarahamonina na ny accident à responsabilité civile sy ny loza ampifamoivozana raha ireo tatitra eo anivon'ny CHUJRA aorian'ny fankalazana ny fety eto amin'ny tsika. Ako ny fandalovany Rivodoza Gamanina olona hafa iray indray no namony ainy tao Mananaravaratra araka ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny Birao Nasional misahana ny loza voajanahary ny atoandro teo tafiakatra 7 araka izany ny isan'ireo namony ainy vokatry ity Rivodoza ity misy 3 ireo olona mbola tsy hita popoka ary mahery ny 7 alina ireo trabona amin'izao fotoana izao Ilariana Soloniainy. Ny tombo iray ponina avy any Mananaravaratra no voamarina fa namony ainy vokatry ny ora mikiza sy ny fandalovan'ny Rivodoza Gamany ka tafiakatra 7 izany ireo namony ainy araka ny tatry ny teo anivon'ny BNGRC ny atoandro teo. Mijanona ho 3 ireo tsy hita popoka 4 ireo naratra ary mahery ny 7 alina ireo trabona fatra misa 4 no voakasika ity Rivodoza Gamany ity Analanjorofo, Diana, Antsinanana ary Sava ka tany Maroantsetra no nahitana olona betsaka indrindra namony ainy. Mahery ny 7 sy 1 alina ny toerana dibo-drano. 7 sy 700 ireo nisy fahasimbana. Misy 20 ireo sekoly ravatavy tanteraka ary 900 ireo simba amin'ny ampahany. 7 kosa no ravatanteraka. Olona misa 720 alina izay ahitana tokantrano misa 920 no tsy maintsy nafindra toerana tamin'ireo faritra ireo raha nitatitra hatrany. Ankilany nandiso ny vaovao miparitaka any amin'ny tambazotra serasera mahakasika ny tsy fahitana ponina rehetra atao amin'ny tanàna ny Berzika ao amin'ny distrika Namilibe ihany koa ny lehiben'ny distrika any an-toerana. Difotry ny rano tokoa io tanàna io saingy efa nafindra toerana mialoha ireo ponina tao raha ny fanazavana. Anohizana ny fampalalam-bavao amin'ity alaity mpandraraha madinika na fournisseur manodidina ny 100 no mbola tsy navoarain'ny volany ka mitaka izany amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay namatsy ireo sihatr'asa mpanjakana sy ministera samihafa ny taona 2022 sy ny taona 2023 saingy tsy mbola voalony volana hatramin'izao volana aprily 2022 izao. Gaetan Andriatsilavo. Mitoetrany amin'izao fotoana ny fitarainana sy ny antsoavo avy amin'ireo fournisseur na mpandraraha madinika sasatsasany mitaka ny volana izay tsy mbola nalohany ny fanjakana. Raha ny fitarainana voaray maro amin'ireo mpamatsy na fournisseur ny sehatr'asa-mpanjakana sy ny ministera isan-karazany no mbola tsy nahazo ny volana nanomboka ny taona 2022 2023 hatramin'izao taona 2024 izao. Maro ihany koa ireo mpandraraha mpanamboatra lalana no mbola tsy nahazo izany vola izany. Ny asa nefa vita hoy izy ireo kanefa tsy nivoaka ny vola hatramin'izao fotoana ary mpandraraha sy mpamatsy mihoatra ny 100 manerana ny nosy no voakasika izany. Zaho moa zany dia solon-tenan'ireo vehivavy mpandraraha madinika fournisseur entrepreneur. Zay zany dia tena misedra olana tokoa satria maro aminay ary efa ataontsika hoe efa miodimandry miditra ny amponja mihitsy ary amin'ny asan'ny taona iny amin'ny hiditra mihitsy zany tsy voaloatra amin'izao zany zay mbola tsy voaloha mihitsy ny karamanay. Ankoatra ny famatsiana ireo ministera isan-karazany sy ny fanamboarana lalana misy tetikasa ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa tsy nandraisana vola hatramin'izao ka mampitaraina ireo mpandraraha. Ohatra amin'izany ny fanorenana trano. Ny trano efa ho vita nefa ny vola avance attachement tsy misy mivoaka. Voalaza tamin'izany fa sakana tsy andoavana ny volany tsy fisian'ny situation juridique an'ny tany anaovana ilay fotodrafitrasa ka tsy mahazo mainlevé avy amin'ny contrôle financier. Raha ny fitarainana voaray hatrany arirarira ireo mitaka ny volany ireo rehefa tonga ao amin'ny TCP na ny directeur de comptabilité publique dia asaina makany amin'ny TGT na ny direction générale du trésor. Ny ao indray mandefa any amin'ny ministre ary miodikodina eo. Angatana ho izy ireo ny andoavana ny vola ahafahana ireo mpandraraha malagasy mivelona indrindra amin'izao fahasarotan'ny fiainana izao. Ireo mpandraraha ireo izay samy te hitaraina mivantana avokoa saingy matahotra sao tsy ho voalo eo indray ny vola
izay takina izy ireo raha maneho ireo fijaliana sy fitarainanareo ny ankamarony. Fanjara fitiavana sy afaliana tamin'ireo ankizy taizay natao amin'ny orphelinat mangarivotra ny ekipany Tiana Events nandritra ny fetin'ny Pasika teo. Niavaka izany satria notoloran'izy ireo surprise maro samihafa ireo ankizy ireo ka feno fankasitrahana tanteraka tao anatin'izay fanamariana ny Pasika izay. Anja Robert Kolomajanga. Ireo ankizy taizaina eto amin'ny orphelinat mangarivotra Mahajanga no nosafidiny ny ekipa ny Tiana Event notolorana fitiavana tamin'ny alahady ny Paka teo. Tonga teto izy ireo nitondra mofomamy, vatomamy, chocolat ary lamba fitafy maro isan-karazany ho an'ireto ankizy ireto. Avy eo dia niara-nizara hafaliana tao anatin'ny disy mozika ny rehetra. Izahay eo amin'ny Tiana Event dia mpanao surprise ary ny tena tanjonay amin'ilay izy dia hoe mizara fitiavana satria eo amin'ny fiainana dia izany ny zavatra banga indrindra tsy ampy fitiavana. Dia nataonay izao zavatra izao manao surprise zay amin'ny événement rehetrarehetra mba hizarana fitiavana dia tanteraka izany zavatra izany. Ary nakaty amin'ny orphelinat eto Majunga izahay mba hizara fitiavana satria anisan'ireo olona mitady fitiavana koa ireo zazaka ambody ireo ary tena mila an'izany zareo. Dia nataonay izao zavatra izao mba hahatonga an'ireo hita fifaliana amin'izao fety izao mba hahatonga azy ireo ho tahaka ny olona rehetra ho faly ahita fahasambarana. Manentana ihany zany izahay eo amin'ny Tiana Event mba hitsinjo ireo namatsika izay azo lazaina hoe marefo satria tahaka an'zareo reto zany dia mba maniry mba hisy mpamangy mba hisy an'olotra fitiavana ihany koa an'izy ireo ka entanina isika rehetra eto Majunga izay mba afaka manatanteraka izany dia mba tonga manatitra izay mba azo tolorina kely ho an'izy ireo. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa teto ny fizarana tenin'Andriamanitra ho mofinaina sy fankahirezana ny tsirairay. Andriamanitra tsara rehefa hainareo ilay olona naniraka anay nakaty hoe izany naniraka anay nakaty zamako fa zao ao amin'ny Baiboly eo misy an'izao teny izao amin'ny Jakoba 1:10 ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy any amin'ny ray ny fanazavana. Tao anatin'ny fifaliana tanteraka no nandraisany ireto ankizy eto amin'ny orphelinat mangarivotra ireto ny fitiavana mamy noentiny ekipa ny Tiana Event tamin'izy ireo ka feno fankasitrahana tanteraka. Ka faly be izahay amin'ny surprise izay nataonareo teo sy izay rehetra nataonareo sy fanomezana nomenareo anay. Andriamanitra manakaram-pahasoavana ny nolotra izay laninareo sy fity izay nataonareo taminay ka misaotra betsaka tompoko. Fihetsika mahavelombolo ny fitsinjovana ny mpiarabelona izay nataon'ny Tiana Event teto amin'ny orphelinat mangarivotra toy izao izay anentanana ihany koa ny tsirairay anatanteraka izany. Ny Tiana Event izay fantatry ny maro amin'ny fanaovana surprise ho an'ny olontiana, ho an'ny namana, ho an'ny fianakaviana ka ho anao ary raha te hizara fitiavana dia antsoy ny 038 53 457 33. Izay zany ny surprise avy amin'ny ekipa ny Tiana Event safa isana surprise ihany koa ny tany Antsirana navaky ny coffre-fort na ny vata fitahirizana mihidy ny orinasa Jiramaka mahery ny 520 tapitrisa ariary ny volana anjavana tao anatin'izay. Trano tsy vaky ary misy ny mpiambina ka mampametraka iaho ny maro ny zava-misy mifamitorana makasika ity raha ity izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Kolo Antsirana. Akoatra ny jalindrano sy jiro manahirana ny orinasa Jirama eto Antsiranana dia olana vaovao indray ny fahaverezan'ny vola 520 tapitrisa ariary mahery tao anatin'ny coffre-fort. Araka ny voalaza dia ny sabotsy 30 marsa 2024 tamin'ny 12 antoandro no niasa farany ny mpiasa tao amin'ny ity bureau ity. Ny alahady voalohany volana aprily maraina natsikaritra ny mpiandry fa tsy mikatona ny varavaran'ny bureau ka nakatony avy aty ivelany no ity farany tsy manana fanalahidy.
androany talata maraina dia hita fa efa mikatona amy alalan'ny fanalahidy ny varavarana izay nakatony mpiandry ary tamin'ny aty androany aty ihany koa no tsikaritry ny tompony andraikitry ny coffre-fort fa ny voa ny vavady ny coffre-fort ary very daholo ny vola atao anatiny mahery ny 5 tapitrisa ariary vola izay voalaza fa voangona ny alakamisy ka hatramin'ny sabotsy lasa teo efa eo ampelatana ny tompony andraikitry ny rara momba ity izay araha ny mpanarabaovao akaiky ihany koa andrasantsika ny fanadiadiana ary hotatena miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao fa iresaka tongolo vetivetsika raha toka tafiakatra 507 ariary hatramin'ny 7 ariary tamin'ny herinandro teo ny kilao tongolo teny an-tsena nidina 9 ariary zany noho ny fiakaran'ireo tongolo vao amin'izao fotoana izao fidinana izay tsy mbola mifanaraka hatrany amin'ny fahefa-mividiny isan'ny tokantrano raha ny vidanga ny vidim-piainana eto amintsika amin'izao fotoana izao Daniela Mino Arso nahitana fianana teo amin'ny arivo hatramin'ny 509 ariary eo amin'izao fotoana ny vidiny tongolo 1 kilao eny Anosy izany hoe lasa 9 ariary ny vidiny izay tongolo 1 kilao izay eny an-toerana amin'izao fotoana raha tany amin'ny 507 arivo hatramin'ny 7 ariary zany tamin'ny herinandro teo antony fianana ho ny mpivarotra ny fahavokaran'ireo tongolo vao sy ny fitsaharan'ireo tsakorana eo azy izay fianana izay mbola vitsy hatreto ireo mpanjifa noho ny faratsian'ny kalitaon'ny tongolo miakatra natana mpiakasana azy zao le avy matetika anorana teo dia sasany le manao stockage dia sy le mandy manko tsy afaka lefo fa le avy no dia izay nanana stockage ihany no any izany hoe kelikely zany le stockage dia izay no nahatonga anazy niakatra moko tony zao mbola tsy niakatra teo fa mbola mando dia izay no nampatonga le izy miakatra dia zao zao izy zao efa miakatra amin'izay tongolo avany ambato be zao tony azonareo dia izay mampatonga anazy midina hoe tsy lasa bobaka amin'izay tony dia izay mampatonga ny miakatra sy midina teo aloha zao izy teo 507 dia le tongolo vaovao 9 dia mamidina tsikelikely tsy efa misesika 9 zao izy amin'izao teo aloha izy 507 kalitao aloha zao mbola tsy dia tsara firy le vaovao satria mbola mando dia tsy dia tsara firy tsy afaka onjana mbola tsy tsara firy mpanjifa mbola tsy dia misy firy raha tsy manamaina izy tsy tena sa ankilany izany malafo ny vidiny legioma sy ireo hanitra isan-karazany ilaina amin'ny andavanandro amin'izao fotoana ho hiatran'ny fanazavana ny fahalafosan'ireo zezi-bazaha any ambanivohitra io fahalafosany zezika io izay vato misakana tsy afahan'ireo tantsamam-boly hitanao ny ety Anosy be zany miaraka nazy entana izay miditra tonga avy any amin'ny tantsaha fa hitanao mahalafa an'ilay vidiny entana tsy dia namboly ny tantsaha satria ilay zezi-bazaha lafo be ny zezi-bazaha dia lasa ohatrany hoe kamina ilay tantsaha raha mboly satria tsy mahatakatra ilay tantsaha any ambanivohitra ke raha mahalala any zezi-bazaha 7 arivo ny kilao ndefa ilay tantsaha tsy mahatakatra an'izany fa raha ny tena marina zao reny no tokony hojerevana voalohany reny tantsaha reny dia mba betsaka ilay vokatra dia amin'izay mba miaina ny vidiny reny miaina ny vidina tongolo na vidiny sakafo rehetrarehetra zany tokony hena raha ohatra hoe mba afaka mivoaka koa ohatra hoe ilay zavatra tsara nefa mivoaka ilay vidiny mba afaka mifampiserasera zany na ny avy ivelany na ny avy aty fa tsy midika koa reny tantsaha rery no gamaina be na ilay mpivarotra rery no mena tsimy be hoe lafo be ny entana fa miakina izay zavatra zava-misy ny vidiny zezika ny vidina zezika ny tantsaha tainy omby any ambanivohitra efa lasany tsisy omby-tsofana dia efa lany ary ny omby dia tsisy zezika dia problema ho an'ilay tantsaha dia lasa miakatra automatika ho azy ilay vidiny entana manoloan'izany tokony ho jerena akaiky sy ampiana tosika ireo tantsaha-mpamokatra eto amintsika ahafahana mampiena izay vidiny sakafo ilaina amin'ny andavanandro izay fa miaina anaty fanilikiliha ny fiarahamonina ny akamaroan'ireo olona manana toetena autiste amin'izao fotoana izao maro ireo voahilika amin'ny toerana samihafa indrindra ny any an-tsekoly izay misy hatramin'ny fianarana no tsy mandray azy ireny amin'izao fotoana izao tokony misitraka ny zony amin'ny maha-olona azy ankilana izy ireo mpisehatra izay anatiny atsisika amin'ny fampanajana ny zony olona autiste amin'izao fotoana izao Ilarina Soniainy maro ireo olona autiste na olona hafakely eto Madagasikara ankoatra ny fahasahirana ny fianakaviany amin'ny fitaizana azy ireny anefa misedra olana amin'ny fanilikiliha ny fiarahamonina ihany koa izy ireo mbola vitsy ny olona mahafantatra fa azo iaraha-miaina tsara ny olona autiste ary isany manampibetsaka amin'ny fitaizana azy ireny ny fanehoana fitiavana hoe mpiarahamonina ary zany ka manao fihetsika fahafa aminy hoe mitory tsy fitiavana anazy dia tena tsy tiany iny olona iny
tsy tena kaiky nin'olona iny mihitsy izy dia eo amin'ny fianarana izy zany a tsy dia mbola tsy mahay manoratra asy hoy izy a fa le manambatra soratra izy tsy mahay ny fasarotana zany a eo an'le tia mikitikitika zavatra ohatra zao hoe télé io zany azy a resaka dessin animé any tena tiany ao dia tapitra voavadika daholo ny canal rehetrarehetra hitadiavana dessin animé dia rehefa afapo izy fa tsy misy dessin animé ntsony a dia lasa izy mandeha ny tsy azo metrametrahana sakafo izy fa laniny daholo zay sakafo mipetrapetraka zay zany ny azy zao fa anisan'ny fahasarotana hoe hitezanana azy ao an-trano dia maherihery setra ihany koa izy zany tena mahery vaika izy zany tsy le malemilemy fa mahery vaika tena mahery vaika mihitsy mafy tena mafy tanana mihitsy izy tsy mbola ampy ny fandraisana tanana ireo olona autiste antony mahatsy voaja ny zon'izy ireo raha ny fanazavana ireo mpisehatra isan'ny adisisika ataon'izy ireo ny fampahafantarana sy fampananjana ny zo ny autiste fa miady ho an'zoan'ny olona autiste zahay ao amin'ny autisme Madagasikara satria mbola tsy dia fantatry ny olona loatra le hoe autisme dia mbola voailikilika ny zaza autiste sy ny olona autiste mihitsy dia izay zany le ataonay izao hoe mijoro ho an'zoan'ny olona autiste tsy ny zaza ihany fa na ny olon-dehibe autiste koa ary le endrika fanilikiliany ohatra hoe any amin'ny piscine le zaza anaty rano dia manao crise dia roana amin'ny piscine ao ampianarana ohatrany hoe hitan'ny zareo hoe manakorotana dia avoaka na tsy raisin'ny sekoly mihitsy satria tsy hainy hoe ohatrany ahoana tokony andraisana azy eny an-dalana ohatra manao crise dia lazaina fa zaza maditra ratsy taizy ie le hoe autisme fikorotana ny eo amin'ny lafiny ara-tsaina dia toe-batana zany le izy toe-tena fa tsy aretina zany hoe efatra ny amboaka fa anelanelan'izay afaka hatsaraina ny fahaizany miaina eo anivon'ny fiarahamonina dia misy autiste arany mavita manorina tokantrano manambady aman-janaka mavita fianarana tsy misy fanasitranana ny olona autiste raha ny fananjavana trany raha teraka autiste ny olona iray mijanona autiste izy mandra-pahafatiny mila ianarana noho izany ny miara-miaina amin'izy ireo isan'ny tena takina amin'ny fiarahamonina misy azy ireo ny fanehoana fitiavana androany ny andro maneran-tany ho an'ny autisme isan'ny nankalaza izany tamin'ny alalan'ny fanaovana diabe sy ny soradia ireo mpisehatra avy amin'ny autisme Madagasikara teto Andrenivohitra ary toy mandritra ity volana aprily ity izany hetsika izany iazo antoamasina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity matsiary tena ho tsy manana mpitondra ny aponina ao Ambalamanasy anatin'ny commune Toamasina suburbaine distrika ny Toamasina faharoa manoloana ny fiakaran-drano vokatry ny Rotsakorana manomboka eo amin'ny carreau 1 hatreny amin'ny carreau 3 amin'izao fotoana izao tsy misy mandeha amin'ny laoniny sehatra asa rehetra miakatra ihany koa ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny sara pitaterana herinora zafimanana Toamasina ety amin'ny bypass Ambalamanasy izao sary miendrika reniranobe izao manomboka eo amin'ny carreau 1 ka hatreo amin'ny carreau 3 no tena difotry ny rano hatreo amin'ny potope fiara avo sy matanjaka ihany vao afaka mandalo eto na ihany koa mandeha zahatra sy lakana raha toka tsy te hijoboka vokany miakatra ny vidinentana zara raha misy piatsena ihany koa miatrika fahasahiranana ny mponina tsainanay amin'izao zany dia olona zany amin'izao fa ka mivoaka satria ankamaroan'le olona dia marary tongotra amin'le agnaty rano amin'ny olapotaka satria raikiraika olo mivoaka mividy raha aminay zany fahasahiranana miresaka arabola satria zay na dia mandeha malaka entana io zay entana mividina entana me lafo a bazary dia veke frais koa lafo satria tikitika mandeha aminay aty zay fa vitsy satria betsaka be rano dia lafo be frais zay zao no malina dia nalaka entana takagny dia fa 100 000 na tonga anay jusqu'à tonga taty dia tombarotra kely zany lanina frais koa dia nefa le olo mividy raha tsy firy efa herinandro mahery zany alan-dragno mifindra an-dragnon'olo amin'ny mivarotra agnarabeka karany ataony ongotra jiaby marary aby aresa bola ao fan-tragnon'olo amin'ny tsy maintsy ifegna ao finasitany tsy maintsy ifegna nefa fidiram-bola tsisy vatro loka dia tsisy raha mandeha satria tsisy vola olo dia tsy mahasahy vidin-draha amin'ny mandeha malaka entana dia frais lafo lanina frais an-dalagna be tombarotra
10 000 frais miboaka ka kofa mierigna izy 15 000 25 mitondra entana gony raika 10 000 15 000 tombatroloko defa tsisy zao mahitanagna hoanigna defa soragna zagnahary rano moa dia tena manahirana dia manahirana ty na amin'ny fitadiavam-bolan'ny olona amin'ny fiainana andavanandro miaina amin'ny fijaliana tanteraka mihitsy mandeha kalesa tratran'ny rano a ny tomobile tsy avy hitondra entana eny ambony fandriana monja eny fotsiny mba hoe tsy tratran'ny rano tena metraika be amin'ny fiainan'olona rehetrarehetra mihitsy zany le izy na mpivarotra na mividy a dia tena miaina fijaliana daholo ranonay atao tsy mety ritra vandroritra afaka ny avy dia mbo miangavy zay mpitolo fanjakagna mbo izahanay fô zay atao sahiragna eny ambany hoanigny tsisy tragnonay azony rano tsy hentany tanteranay enta na heza tsy fantranay ontany tanteranay entananay zany kanay atao afindro herinandro tsy mianatra sakiny le masaha mandeha mianatra mandeha zatra mitsaka zay tsisy vola zay atao tsy polisy nizaha zay atao zay mbo miangavy ary ko le malalatagna mbo amenare hany fa zay atao tsy sanigny hoanigny sahiragna tsenanay atao tsy mandeha olo tsisy vola ia ranobenay ty aloha zao tegna mampanahiragna ny fahatongavan'ny ranobe aminay zao hatramin'ny antragno ka hatraty an-tsena ny varotra tsy mandeha lo daholo ny entina vidy tafiditra zao ny fahantragna sy ny trabogna ohatrany laitrana be rano aloha zao tonga tsisy mihitsy ny mpivanga satria sahirana daholo ny mponina rehetra mbola hatraketo zao aloha tonga mbola tsisy mijery anay mihitsy hatram'izao ka hatram'izay nampisy ranobe zao dia parva mikaro aketo tsisy kalantsika mikaro 3 afa mikaro 3 aloha naheriny aketo rano tena miangavy zay rehetra mitondra farany ambony amin'ny rano fa zay fa tena fisahirana na raha mibidy aketo zany mba tsy lafo raha mibidiny aketo zao mizany barotra agny barotra arbao efa tsy mandeha tsisy olo mandeha aketo momba ambony agny olo lasa karaha tanantolo zany lalagna ty zavatra entana tokony karaha manao 5 000 zany lasa 10 000 15 000 le olo zany efa nemiigny zany le olo mandeha ile vidinle bidinao tsy makatra fa le frime makatra lalagna zany tena problème anay ty lalagna ty rano ty zany rano ty ary goudron koa mipotika be goudron potika tentaka goudron potika tanteraka andragnonay am'izao dia rano sy herinay aketo koa rano aminay sahiragna be zany le olo zao rano be zao tsy hita tao anaty rano foana tsy mandeha tsena satria tsy afaka mivoaka ny olona vidy zavatra tena be da be mihitsy fiantraikany tsisy entana zao ara entana kely zao no azo ranonay ty zao dia tena mampijaly mihitsy tafiditra trano tsisy ikaramana tsisy inona ny za madinika marary aby am'le rano dia tsy hita mihitsy zay tena atao hoe hoaizany andefa na le sakafo hoanina za tena efa manahirana tena tsisy mihitsy toa mbala manahy tena rano ny trano jiaby tanàna jiaby tsy tanàna raiky ana trano raiky fa jiaby ambala manahy jiaby tena rano dibo-drano be firy andro zany efa firy rano be karanty tsisy mijery tsy mbola nisy mihitsy na vaovao mivoaka amin'ny telera tsy mahita mihitsy zay firy andro fa jerenay ny any avaratra any mivoaka tele fizay aketo rano be ty tsy mbola nahita tamin'ny tena miandry amaraina miandry atoandro miandry ariva tsy mba misy vaovao mivoaka mihitsy tena mampalahelo anay satria potika jiaby raha fitadiavanay ambala manasy ny passage avy ana fieny ariva ny taxi brosy avy any zao dia efa tsy mandalo aminay nefa tombony lehibe ho anay izy io fa tiatoko ho anay zany zay zao mampiasa tiktika elektrika reny zahay dia perta ny asanay tsisy mivoaka ny olo tsy mivoaka zahay tsy afaka mandeha satria rano be io ny tiktikinay tsy afaka mandeha anaty rano avanginareo zay olo maventy zahay aty ambany vola aty fa mijaly zahay mety so dia mba tsisy mpitondra tsony atamatavy aketo vavarina amin'ny raha hafa ao misy fianakaviana anaty rano koa navarika poka raiky azy efa tsy hitany satria amin'le rano ny trano tsy azo elana satria raha voalasy ianao dia avy koa ny mpanararoatra saika ambala manasy iray manontolo no dibodrano tanteraka efa ho andro maro izay mahatsiaro tsy manana mpitondra ny vahoaka manoloana ny tsy firaharahiana ny fangerifirina manjo azy ireo malahelo zahay ponina ambala manasy tsary nisy ny zaha tsary nisy mpagnontany tsary nisy nandeha nitsidiky fa voazagna mahazo zahay ny arabe aminay aty efa tsy arabe fa fananjary reny rano efa tsy tomobily ny tokony andeha aminay aty fa lakagna vedette zay donc ny hilainay ny rano mihanagna jusqu'à ampotipe ny lalagna isan'andro ny tiktik moa zara ho tonga aty amin'ny lalagna mandeha aminay aty mampalahelo ny raha mahazo zahay zaho mivolagna zegny ambony tany misy zaho tsy azon-drano fô mitondra za fehonay aty vahoakany ambalo manasy sahiragna indrindra le mitaiza hakory atao amina za madiniky maro ny lakoron'olo dobo rano maro ny tragnon'olo agnandilagna rano agnatina tragno hakory fitaizagna zaza amin'izagny ny aretigny ahazo zahay eo koa makasika zegny ny lalagna
ny lalagna lasite moa efa ratsiratsy, ny camion mandeha aty tsy haiko asa mitatitra remblaises rere sa mitatitra ino, mirimorimo tsisy mahay mandeha mora. Ny lalagna tombatombaka tsy haiko nefa tsy haiko zany na efa ratsy fagnamboarana letra tambolohany. Ko aritry rano ekeo efa vatovato sisy tavela ko. Aka efa tsisy goudron. Efa vatovato ny tavela ary mangady laligny dia laligny. Tegna mahatsapa zahay aty izanaka kalo hafa. Zahay efa tsy mieritreritra zahay mbola tomasigny. Mety efa tsy tomasigny eky donc tany misy zahay. Ny lalagna ratsy, tegna ratsy. Izy ake io agnaty rano mbola tsy hita. Fô koa megny ny andro tamin'ny ranobe voalohany teo igny somary nitsitsiky hely izy taprès igny izy ake io rano nindosi ny cyclone Gaman teo igny efa misy herinandro mahery zay ake miaigna agnatin'ny rano haro avy amizao ny saison na horagnandro ke akory zegny ataonay atao hiaigny akory ataonja madinika andeha hianatra akory ataon'olo andeha hiasa mba mangataka zay fo izahanare hely fa tegna sahiragna olo atao tegna mijaly zahay aty milamigny ve saignanare mpitondra ny Tamatave 2 amizao voigna mahazo zahay aketo zao ataoko hoe voigna le raha fa efa tegna miwatra tsisy mpizaha zahay aty milamigny ve saignanare nare koa mandry andragno maigny ny vahoaka mandry andragno legny mba tsy pazonare maso ny olo zalahy milela paladianare zahay tsy pazonare maso hely sa fifidianana ho avy anare vao handeha izahay atao ndraiky koa. Isaky ny ariva no tena mikija ny orana, mialalana isan'andro ihany koa ny rano, manomboka eo amin'ny arabe ka tonga hatreny an-trano. Ny mpitondra tsy mahita vahaolana aroso no sady tsy hita popoka ka mampiravoravo tanana ny vahoaka. Iverina ao anatin'ny akony fanamariana ny fetisika fa hiazo any Mahajanga vetivety. Betsaka tamin'ireo olona tany an-toerana no nisafidy ny ala ny tanan-dehibe sy ny torapasika ka namonjy toerana hafa ny arahana tamin'ny fianakaviany nandritra ny alatsinainy ny Pasika. Anja Robert Kolomajanga. Akoatry ny fitsangatsanganana eny amoron-dranomasina izay anisan'ny torapasika mampalaza ny tanàna ny Mahajanga indrindra isaky ny fety ny Pasika toy izao dia tsy vitsy tamin'ireo fianakaviana no nisafidy ny ala ny tanan-dehibe ka niazo ireo toerana mety hitsangatsanganana toy ny teto Ambanjabe eo amin'ny 520 kilometatra miala ny tanàna ny Mahajanga. Tonga nay aty Ambanjabe ny safidinay satria aty milamina hitatsika misary ao ambadika ao zao fa tena milamina mihitsy aty na ny vahiny ara tamana aty Ambanjabe indrindra moa izay tompo tanàna eto Mahajanga dia zay nanto safidinay mitindry mitoraka aty amin'ity andron'ny Pasika aty Ambanjabe aty. Tonga nay safidinaka aty Ambanjabe zany dia zay zany efa matetika mandeha aty dia aty zany mba milamina sécurité mba milamina ny fisoman'ny ankizy ny parkina koa moa milamina rahateo ny mpitandro filaminana milamina rahateo tsy zavatra mampiahiahy mihitsy sady malalaka afaka miaina tsara dia zay mahatonga ny misafidy aty foana raha vao lundi de Pâques ohatr'izao. Misy ihany koa ireo nisafidy ny tetỳ Amboromalandy niova-kely amin'ny Mahazatra. Safidy manokana mihitsy zany mba hoe mivoaka ny le tabataba be ao Mahajanga fa mbanaka aty ambanivohitra aty moa raha mahalala koa am'izao le ranomasina be loatra le olona dia fandesisika na ny transport manahirana sady mba miova image ohatr'izao zany mba tena hafa mihitsy le ambanivohitra mahita rano be ohatran'izao mba ranomamy fa sy ranomasina mba vitsivitsy ny olona mba tena matsoka rivotra madio tsara dia zay no nahatonga ny safidy hoe aleo mba any Amboromalandy any mihitsy no andeha. Akoatr'izay etomefy olona avy eto amin'ny manodidina ihany koa ny tetỳ amin'ny parka Ankarafantsika. Amin'ny ankapobeny ny lamina ny fetin'ny Pasika ho an'ny tanàna ny Mahajanga. Ny fanindran-dalana tamin'izay ny fanaraha-maso ireo toerana fitsangatsanganana ireo izay nataony mpitandro ny filaminana sy ny andro-maso teny amin'ny lalam-pirenena faefatra iny. Maresaka irasan'ny pirenena vetivety androany no nanao ny fianianana ny filohan'ny pirenena Senegal vaovao Bassirou Diomaye Faye izay andimby any Macky Sall amin'ny fitantanana ny firenena ho an'ny 5 taona manaraka nampanantena fiovandrafitra goavana ho an'ny Senegal ny tenany sy ny tena fampandrosoana ary ametrahana ny fiandrianam-pirenena raha ny lahateny nandritra izay fianianan'izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompo.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.